dia faly miarabantsika rehetra ny tenako amin'ny ity anio ity. Ity moa no orona tsara voalohany izay entina nazavana amintsika ny fomba fandehan'ny cours de langue eto amin'ny MPTC. Ary horesana voalohany amin'izany ny cours d'anglais izay tena efa mahaliana ny olona maro ary efa mibetsaka ihany koa ireo toeram-pampianarana manome an'izay cours d'anglais izay raha ho an'ny eto Antananarivo manokana. Mety hoe efa tena betsaka izy ireo kanefa tena mila mijery tsara isika mba tsy ho lany fotoana sy ho lany vola fotsiny ao anatin'izay. Mila fantatrao aloha zany voalohany indrindra hoe inona le tanjony ianaranao azy, hoe tia hiresaka ve ianao tia hianoratra ho amin'ny asa ve sa hianatra any ivelany mila tena jerenao zany zay zavatra zay mba hoe amora ny fianaranao azy sy mba hampisy motivation kokoa zany. Fa tsy hoe tena dia hijanona vao manomboka dia hijanona fa mba hoe ahafitanao azy hatramin'ny farany. Raha ho an'ny atao amin'ny MPTC manokana dia misy niveau misa enina izy ireo izay manomboka amin'ny E1, E2, B1, B2 ary C1, C2. Marihana moa zany fa ny cours eto amin'ny MPTC dia trimestriel zany hoe isaky ny 3 volana dia misy fidirana ary misy test de niveau alohan'ny hanombohanao azy mba ahafahanao mamantatra ny niveau izay hanombohanao ny fianarana. Zany hoe tsy voatery hanomboka hatramin'ny voalohany zany raha ohatra hoe efa mba nianatra an'izay anglais zay ihany ianao dia arakaraka ny test de niveau-nao iny zany no hanombohanao azy. Dia arak'izay niveau-nao zay ihany koa zany no amatarana ny emploi du temps-nao satria ny fianarana eto amin'ny MPTC dia mianatra 4 isan-kerinandro ary adiny 2 isaky ny mianatra. Manomboka amin'ny 7 maraina dia efa misy mianatra zany ka hatramin'ny 4 ora sasany hariva. Amin'ny ankapobeny dia 3 volana ny niveau iray saingy misy ny fanadinana isaky ny faran'ny 3 volana zany hoe faran'ny niveau anankiray mba ahafahana mamantatra ny fifehezanao ilay niveau vita sy ahafahana ihany koa mifindra niveau manaraka dia toy izay hatrany. Ny MPTC moa dia centre de formation agréé par l'État dia arak'izay rehefa vita zany fianaranao zany hoe vita mihitsy ilay niveau farany dia misy fanadinana famaranana izay atrian'ny solitena ministera mihitsy zany hoe tahaka ireny soutenance ireny ahafahanao mahazo ilay certificat agréé par l'État. Ny mampiavaka ny MPTC manokana moa zany eo amin'izay lafiny certificat izay ankoatra ilay certificat omen'ny centre isaky ny farany niveau sy certificat agréé par l'État dia misy ihany koa ny certificat internationaux ilay antsoina hoe language cert izay tena mampiavaka ny MPTC tokoa satria reconnu international izy io zany. Isaky ny mahavita niveau iray ianao zany hoe isaky ny vita zany niveau dia omen'ny centre fahafahana maka azy maimam-pona ianao fa misy kosa ny sivana sy ny condition zany apetraka ny centre amin'izay vakana zay satria raha hoe ataonao mitokana izy io dia somary lafilafo mihitsy sy sarotsarotra maka azy fa arak'izay hoe misy condition sy sivana apetraka ny centre zay dia afaka maka azy maimam-pona ianao isaky ny niveau vitanao. Ny MPTC moa dia efa ankalazan'ny 7 taona ny amin'ny taona ho avy io ka dia aza diny manaraka tsy tapaka ny pejy ahafahanao mahazo avao sady ihany koa mety misy surprise ho fanamarihana an'izay fankalazana ny 7 taona izay. Izay indray no azona tolotra ny tiany ity ka dia manome fotoananao ho an'ny manaraka indray. Veloma tompoko.